ohatra nisany anankiray niova zany hoe nalefa par mention amizay zany izy eo satria ny poste tamin'le maraina zany tsy nataony mention izy fa hoe lettre fotsy zany izy délégué-ny mpianatra solon-tena mpianatra par mention de navory tato de nalamina le izy rehefa avy niato adiny 3 de rehefa nalamina amizay le izy teo de nitokanana mention ohatr'izao nanaovana azy zao de nandeha tsara indray le izy nitoy fa iny mo hitantsika omaly iny tapaka any amin'ny telo tolakandro tany hoany tsy fantatray moa fa arak'izay lazaiko zay hoe izahay Bourses malagasy dia ato anatiny fa nisy korotana atao ivelany tao dia voatery na ato ny fandoavana ny bourse dia rehefa aveo ny korotana fandroandreny tao ivelany tao dia voatery na ato indray satria idina mihitsy ny trano raha vao mikorotana zareo teo amin'ny adiny 2 teo eo ny totalin'ireo fiatoana indroa miatonareo dia rehefa nandofa ny teliny zahay efa rivariva nandofa ny teliny zahay tapaka tanteraka ny jiro tetỳ Ankatso tsy nisy ninina azo natao tetỳ. Tonga taty za tamin'ny fito sasany dia efa tany amin'ny APS dia taty ambany tany filaharana tsy nisy fiatsena mihitsy ilay filaharana fa nilahatra tamin'ny foana mandreva tonga tamin'izay atoandro tampotampoka teo tsy fantatra hoe avaiza le izy fa tonga dia nisy niazakazaka be avy any ariana tany avy any amin'ny demi-tonneau tonga dia niazakazaka ny roatra be niakatra taty dia avy eo nitangorona teo tantokotany gymnase teo daholo fotsiny ny olona rehetrarehetra dia nitabataba ny teny hoe zao dia zao teo. Nisy ny mal organisation aloha voalohany indrindra maraina zay ny tonga teto maly amin'ny 7 sasany alina zay mbola taraiky teto partirany tamin'ny 9 alina vao nisy ny responsable tonga nanapa-kevitra hoe reporter ny programanareo fizarana bourse tezitra daholo ny mpianatra satria efa hatramin'ny maraina tsy ny sakafo ny ariva efa tamin'ny 7 sasany alina vao niala teto nitebiteby efa nisy ny adezerana efa kiraikitra ny korotana manarakarak'izay konkoa misy zany ny mpianatra tsy afaka nody dia natory tao amin'ny katedrala. Androany indray zao tsy tao anaty calendrier mihitsy androany ny mpianatra L1 ao amin'ny DEX nefa dia nasaina tonga tsy fantatra hoe izy ny olona mampirisika ireo mpianatra ireo andeha aty mpianatra miisa 4 be zao tonga ao ireo fa nakorontanana ve sa inona ny tena antony misy calendrier efa mipetraka somatsara ao misy planning efa mipetraka somatsara ao efa diffusé any amin'ny mpianatra daholo ireo calendrier ireo nefa dia misy milaza indray hoe tongava indray fa aloha androandreny ianareo